Mbola makasika izay baolina kitra izay ihany fa ho an'ny ekipa tompony amboara sy tompon-daka kosa indray izay hiatrika ny fanomanana Afrikanina dia ny sabotsy maraina omaly maraina zany dia nikatrika lalao ara-pirahalahiana, lalao karazany fitsapana ihany ny CNaPS Sport sy ny Fosa Juniors Fc izay samy handray anjara amin'izay fanomanana izany. Mbola namanazakino hatrany mitatitra antsika ny vaovao. Efa samy vonona hiatrika ny fifaninanana Afrikanina isan-tarika taranja baolina kitra na ny ekipan'ny Fosa Juniors Fc na ny ekipan'ny CNaPS Sport itazy. Izy ireo izay efa atao anatin'ny herinandro maromaro no nanomatena. Mba hoentina miatrika izany fifaninanana kontinantaly izany ary dia nanao lalao ara-pirahalahiana teny amin'ny kianja CNaPS Vontovorona reto solotena malagasy reto omaly maraina. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny Fosa Juniors Fc ho mpandresy tamin'isa ronoray. Ny ekipan'ny CNaPS Sport nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Olivier vao nanomboka 2 minitra monja ny lalao. Nanasala nisa ho an'ny Fosa Juniors Fc kosa isantatra nga tamin'ny alalan'ny penalty teo minitra 4-12. Isambatra moa no napiditra ny baolina faharoa ny batan'ny Fosa Juniors Fc ny fandresena teo minitra 2-20. Ireto ekipa roa ireto izay efa samy nampijoro ireo mpilalao vaovao nalaina natevina ny ekipa tamin'ity fihaonana ity. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao satria ekipa roa sangany indrindra eto Madagasikara no fampitsapa. Nanjaka ihany koa anefa ny fair play tetsekilan'izay. Tsy ahivina fa handray ny ekipan'ny Pamplemousse SC avy any Maurice amin'ny lalao mandroso ny savaranando ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika isan-tarika ny Fosa Juniors FC ny sabotsy 10 Aogosta ho avy izao ao amin'ny kianja rabe mananjara mahajanga. Ny 20 Aogosta kosa nanaovana ny lalao miverina any Maurice. Noho ny zava-bitan'ny solotena malagasy tato ato tamin'ny fiadinan'ny amboaran'ny confédération kosa dia tsy hiatrika ny fiodinana voalohan'ny ekipan'ny CNaPS Sport fa hiandry izay mpandresy amin'ny ekipan'ny Saint-Louis Seychelles sy ny TS Galaxy avy any Afrika Atsimo. Diso marina izay satria tena nidediavinay ny match ohatrohatran'ireny anisan'ny entraînement faraparany nafahana ny jery hoe hatraizany mpilalao ary mahita hoe mandeha any amin'ny lalana tokony zorany tsara zany ny préparation amin'izao fotoana satria teo vao tena fantatra hoe efa mahavita zavatra azo eritreretina aminy ireo mpilalao. Nisy ny fanandramana ireo mpilalao vaovao nalaina natevin-darana ny Fosa amin'ny fahitany maîtresse. S'intègre tsy moramora reo satria marihana fa tena fohy le fotoana nanomanana ary nakabeazan'ny mpilalao koa moa zany tena miezaka mifanampy amin'ireo mpilalao vaovao reo satria ny Fosa dia manana ny filozofia any amin'ny baolina dia izay intégration andrareo zay no somary sarotsarotra kely ho an'ireo vaovao reo fa inoko fa matoa izy nalaina dia ho tonga tsy ho ela ao anatin'izay fomba filalao zay. Efa tena ao anatin'ny tanteraka zay zao amin'ny fanomanana zany hoe fa eo amin'ny pré-compétition zany zay zao zany hoe eo amin'ny fanaovana match amical maromaro mihitsy 6e match amical anay zany ty contre Fosa ty dia tamin'ny Fosa sy ny tana formation zany vao nahitana hoe intensité ambonimbony nahitana avon'le lalao zany tsaratsara afaka fanakalo traikefa tsara nihitsy zay zany zao mifatoka eo amin'le famonoana baolina satria raha nahita nareo teo nisy enina zao ny tokony ho faty tsisy maty dia lasa mivaly aty aminay le baolina dia logika raha nisy ny faharesena satria raty occasion de but loatra ny attaquant dia lasa misy fahy farany aty amin'ny défenseur fa mbola manana fotoana zany zay anamboarana azy zay anenjehana an'izay retaranay eo amin'ny fomba famonoam-baolina zay. Raha amin'ny ekipa tompony amboaran'ny Seychelles sy tompony amboaran'ny Afrique du Sud manao aminareo fidinana faharoa manahoana ny fahafantarana an'izay ekipa zay? Zao zay mbola hiezaka tady ny momba n'ireo ekipa anankiroa reo tsisy fantatra mihitsy ireo ekipa reo na ity Afrique du Sud aty ary mbola anarany sambany voare fa ny Seychelles moa efa fantatra le
Saint-Louis ngamba raha tsy diso efa fatapatatra ihany fa mpandray anjara fa ity le Afrique du Sud ity tena mbola tsy fantatra mihitsiny ezak'izay mbola hitady renseigner momba an'ireo hoe manao ahoana io ekipa io. Tsikaritra ihany koa fa misy fanovana mpilalao any CNaPS Sport aorianan'ny championnat national inona ny io? Nisy ny fanovana moa zany surtout teo amin'ny milieu somary nisy betsaka dia izao moa zany zay vao miezaka indray mamboatra manatsara an'izay zavatra izay manamasaka zany indrindrindrindra ny fiarahan'izy ireo. Raha ny fahitana ny favononan'ny rototo aloha dia azo eritreretina ny alasa lavitra ireto solotena malagasy ireto. Mila manapirofo ny ekipa solotena malagasy hoe tsy ny Barea ihany no namiratra, afaka manao ezaka goavana ihany koa ny ekipan'ny Fosa Juniors Fc sy ny CNaPS Sport itasy ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy.